La 4G By vous présente Ny Vaovao. Arofinaritra miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV Manolotra anao ny fampalalam-baovao. safidy tsara indrindra. Professionnels du bâtiment ou particulier, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Nivoaka io arivo ny voka-pifidianana tsy ofisialy avy amin'ny CENI, ny kandida Andry Rajoelina no eo amin'ny laharana voalohany tamin'iny fiodinana voalohany iny manaraka azy i Marika Ravalomanana, ary eo amin'ny laharana fahatelo no misy ny kandida Hery Rajaonarimampianina. Midika ny tany vatoazon'izy ireo fa ifanandrina amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa i Andry Rajoelina sy Marika Ravalomanana. Totosiny ny andraikitry ny CENI, natolo ny androany ilay voka-pifidianana filoham-pirenena na be resaka tao anatin'ny andro vitsivitsy. Nandeha ampamarinana sy nangarahara tokoa ve ny fikirakirana ireo vokatra. Dingana iray ihany izay no tontosa fa ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana no tompo-teny farany. Matoa an-dahatsoratra Andry Arson. Ahina ho tafiditra anaty lista grizy Madagasikara eo amin'ny resaka famitsim-bola sy ny famatsim-bola momba ny fampiorona. Nanamafy ny tale jeneraly ny samifinina fa ny tsy fahombiazana miady amin'ny famitsim-bola eto amintsika no miteraka izany. Lanja sora-baventy ireo mponiny amin'ny komina Ambohidrapeto androany. Antony efa ho efa-bolana izao tsy misy misitrika rano fisotro madio izy ireo. Afarany, mitohatra ny hetsika ataon'ny mponina mitondra gilet jaune any Frantsa, nisy ny namony ainy, nisy ihany koa no naratra vokatra izay. Faly miarabantsika rehetra tonga soindray eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo Tv amin'izao alina izao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny nambara tamin'ny lohatenim-baovao teo dia nivoaka io arivo ny voka-pifidianana tsy ofisialy avy amin'ny CENI. Ny kandida Andry Rajoelina no eo amin'ny laharana voalohany tamin'iny fiodinana voalohany iny, manaraka azy Marika Ravalomanana, ary eo amin'ny laharana fahatelo no misy ny kandida Hery Rajaonarimampianina. Ary avy hatrany fanadihadiana. Tokony ho tamin'ny nora sasany ariva teo no namoahany teo anivon'ny CENI ny voka-pifidianana tsy ofisialy amin'ny fiodinana voalohany tamin'ity fifidianana filoham-pirenena ity. Birao fandatsaham-bato 5,780 sy roa alina no voamarina. Nahatratra 420 faingo 520 isanjato kosa ny tapavitriana. Efa nampoiziny maro, ny kandida Andry Rajoelina no eo amin'ny laharana voalohany amin'izay, nahazo isam-bato 1,780 sy 4 sy iray tapitrisa, nahazo 7,30 faingo 7,10 isanjato. Manaraka azy eo amin'ny laharana faharoa ny kandida Marika Ravalomanana, izay nahazo 5,30 faingo 420 isanjato tamin'ny isam-bato, 5,50 sy 7,10 sy 5 sy fitoetsy sy iray tapitrisa. Ary eo amin'ny laharana fahatelo kosa no misy ny kandida Hery Rajaonarimampianina, nahazo 4 faingo 420 isanjato tamin'ny isam-bato, 7,30 sy 7,10 sy 3 alina sy efatretsy. Midika io vokatra io fa isy ny fiodinana faharoa, mandritra izay no ifanandrina ny kandida Andry Rajoelina sy ny kandida Marika Ravalomanana. Fatontosa iny ny andraikitry ny CENI, natolo ny androany ilay voka-pifidianana filoham-pirenena na be resaka tao anatin'ny andro vitsivitsy. Nandeha ampamarinana sy nangarahara tokoa ve iny fikirakirana ireo vokatra iny. Raha izay tokoa no izy tsy tokony isy ny fambolena korontana, mety hiteraka krizy vaovao ampidikizo indray ny firenena. Dingana iray ihany izay no tontosa fa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no tompo-teny farany, ary amoaka ny vokatra ofisialy farafatarany afaka 5 andro. Matoa an-dahatsoratra Andry Irarsan. Ny marina fisaka saro-tadiavina hoy ny Ntaolo. Ny zava-misy anefa dia toa samy soratenao manana marina ny rehetra, ka iza zany no eketeny. Ny tsy fampiarana ny tany-tandalana sy ny tsy fampiarana ny demokrasia ny fototry ny olana nandritry ny efa taona, ka iny ny arana itiny ny etsy-bahoaka nanohitra izany niaraka tamin'ny resolombavambahoaka miisa 3,70. Vokatra vonjy maika amin'ny rakitra ireo faditsoana efa noekin'ny filohan'ny CENI
fa mpahazin'olombelona ve tia navoaka androany ity? Inona no namaiky ka tsy nandrasana amin'ny fehimpotoana farany raketin'ny lalàna amoahana vokatra raha hita fa nisy ny fahadisoana? Inona no tsy nanaovana fampitahana ny fitanana ny tsoratra tena tanan'ny kandida tsirairay avy sy ny voarain'ny seni? Satria mbola tsy dily ilay fehimpotoana farany. Mba ahitana marina na tena mitovy na tsy ireo fitanana ny tsoratra nandritra ny fifidianana filoham-pirenena iny. Misy ve ny tsindry anohany miaritra amin'ity vaomera lazaina ho maleo tena misahana ny fifidianana ity? Noho indraindray tao mitarasoka ny fomba fiasa, tampoka eo anefa miazakazaka tsy araky ny tsy afaka. Fanontaniana tsy atambalina kanefa matoa misy ny fitarainana avy amin'ny andaniny ary fanamarina tena avy amin'ny ankilany, misy ahiatsy havanana ao ka mila atao mazava. Hatreto aloha, raha ho fanajana ny lalàna velo eto Madagasikara, ny vokatra ofisialy avoaka amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no anamarina na andiso izay vokatra vonjimaika navoaka ny seni rehefa afaka 7 andro. Fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay hany manana fahefana hitsara fifidianana filoham-pirenena eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara. Ny azo-tsoahana tamin'ny vokatra vonjimaika navoaka ny seni iny dia na inona ambara na inona lazaina, mazava iny ny fitsipahan'ny vahoaka malagasy, ny kandida ny antoko SVM nitondra teto efa taona mahery izay nilaza azy mamim-bahoaka. Zara raha nahazo 7 isan-jato. Mpitondra SVM izay hita hatramin'amboalohany fa tsy nivonina hiatrika fifidianana sy karakara izany fifidianana izany, ho araky ny fetitra takiana amin'izany. Profon'izay, ro volana mialohan'ny andro hanatanterahana fifidianana vao navoaka amin'n'iditry ny volo hanatotosana iny fifidianana iny. Azo ambara ve izany fa efa mahay mifidy ny vahoaka malagasy? Sa endrika famaizana ireo mihevitena tsy maty manota sy mpanaraam-pahefana no nataony tamin'ny alarobia fa 7 novambra lasa teo iny? Ho fampahalalam-baovao fanampiny, ny vokam-pifidianana avy any amin'ny distrikan'ny Nosy Sainte-Marie no tonga voalohany tao amin'ny fobedoran'ny seni alarobia, ary ny vokatra avy any amin'ny distrikany Amboasary Atsimo no tonga farany tao ny zoma alina lasa teo tamin'ny 7 ariva. Beroam-pifidianana misa 7 amin'ireo 2,594 alina manerana amin'ny Madagasikara kosa no tsy natonga vokatra mihitsy tena ny fobedoran'ny seni alarobia. Aokary samihandry ampitoniana ny vokatra ofisialy havoaka amin'ny SCC. Fa eo amin'izay lafiny izay hatrany mbola mitoy ny fanakorotanana sy nitetika maloto ataon'ireo kandida tsy manaiky mazava ny safidy-bahoaka nandritry ny fifidianana iny. Nisy androany fitokonana nataon'ny mpomba azy ireo manoloana ny fobe-toeran'ny seni alarobia. Aro avy hatrany ary ny fanadihadiana entiny Yves Richard. Nitokona manoloana ny fobe-toeran'ny seni alarobia androany ireo mpomba sy mpikaramanadiny indreo kandida sasany tsy mambahoaka nandritry ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Ankoatra ireo tetika sy kajy maloto no voizin'ny firaisan-kinan'ny kandida izay efa nitsipaka ny fanatanterahana ny fifidianana. Teboka hafa indray no nitsikarain'izy ireo hanoerana ny vokam-pifidianana. Raha iverenana, nahitsy ny fanambaran'ny fianakaviam-ben'ny mpitandro ny filaminana omaly manoloana ny fiantsiana sy ny fanakorotanana eto amin'ny tany sy ny firenena. Miantso ny rehetra hiandry hampitoniana ny vokam-pifidianana ofisialy izy ireo ary nampitandrina ny mpisehatra tsy hankanavaka hitandro ny filaminana ho tombotsoa ambonin'ny firenena. Tany tandalana i Madagasikara. Ny mpitandro filaminana dia mampitandrina ireo rehetra tsy hankanavaka izay mampiseho fihetsika miendrika fiantsiana ka mbola hitady hambolo-korontana indray eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy mendrika ny aina izany intsony ny firenena malagasy ho haoka hanana fihetsika misy fitoniana ny rehetra. Fa efatra sady farany entanina noho izany isika rehetra hiandry ampahatoniana
ny vokam-pifidianana ofisialy izay mifanaraka amin'ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena. Ahafahana mamaritra ny safidy-mahoaka ny vokam-pifidianana hoy ny mpanara-baovao. Isan'ny toetra mila nanana ho an'ireo te hitondra ny firenena ny fanekena ny safidy-mahoaka, antoky ny tany atandalana hanjakany demokrasia raha ny fanazavana. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray ahina ho tafiditra anaty lista grizy Madagasikara eo amin'ny resaka famitsim-bola sy ny famatsim-bola momba ny fampiororona. Nanamafy ny tale jeneraly ny samifinina fa ny tsy fahombiazana amin'ny ady amin'ny famitsim-bola eto amintsika no miteraka izany. Raha vetra ny ary ny fanadihadiana. Ankoatran'ny mahafirenena isan'ireo arahamaso indrindra amin'ny resaka famitsim-bola ny Madagasikara, miaratsy hatrany ny hatreto ny toeran'ny firenena ankehitriny. Ahina ho tafiditra anatin'ny lista grizy isika hoy ny tale jeneraly ny samifinina. Inona moa izay hoe lista grizy zay dia listra misy an'ireo firenena zany izay ahitana fahabangana sy tsy fahatombanana eo amin'ny ady amin'ny famitsim-bola sy ny famatsim-bola ny fampiororona. Raha tsy manao ezaka anatin'ny fotoana fohy isika malagasy, zany hoe manana an'ireo lalàna voalazako ireo sy mamoaka fekevitra toy ny izay ezahana avoaka amin'ny teatrikasy ity dia miandry antsika izay fidirana tanteraka ao anatin'izay lista grizy zay. Maro ny voka-dratsy aterak'izay ho an'ny firenena. Inona ny voka-dratsy? Ny voka-dratsy voalohany aloha ny endriky Madagasikara amin'ny setra resam-pirenena ratsy dia ratsy amin'ny firenena tafiditra anatina lista grizy zany. Ny akony manaraka dia ny ara-toekarena. Ireo banky izay miasa eto amintsika dia amin'izay fotoana izay dia ampitombo ny saran'ny fifanakalozana na ny vola miditra eto Madagasikara na mivoaka. Amin'izay fotoana izay tsika dia tsy hanana fahafahana intsony mampiasa ireo vola vahiny matanjaka toy ny euro na ny dollara, fa dia lasa miankin-doha tanteraka zany amina firenena hafa. Raisiko ohatra no mahazo ny firenena tsy Angola izay natao hoe raha misy iraka ataon'ireo mpiasa-panjakana ohatra ka hamandrika hotely any ivelany dia tsy afaka mampiasa an'ilay karatra amin'ny iraisam-pirenena amin'ny banky intsony satria tsy atokisana intsony zany ny vola mivezivezy amin'ny firenena. Eo ny tsy fambiazana amin'ny ady amin'ny famitsim-bola, fa ankoatr'izay mijanona olana amin'ny fanatanterahana ny asa hatrany ny tsy fananan'i Madagasikara lalàna manaraka ny fenitra iraisam-pirenena manoloana ny ady amin'ny famitsim-bola sy ny famatsiam-bola momba ny fampiororona. Nisy ny volavolan-dalàna naroso teny amin'ny antenimieram-pirenena roa taona lasa izay saingy tsy mbola nisy ny fandiniana izany. Fa manaitra ny tompon'andraikitra voakasika rehetra amin'ny fandiniana ny teti-bola mpanjakana 2024 ny fiarahamonim-pirenena roa ankehitriny. Mitaka izy ireo ny amoahana izany ao anatin'ny fotoana fohy. Fanadihadiana. Tsy mbola fantatra mazava hatreto ny fotoana andiniana ny teti-bola mpanjakana 2024. Raha toa ka efa nisy fahatarana izany araka ny nambaran'ny fiarahamonim-pirenena roa, miantso kosa izy ireo ny amoahana izany anatin'ny fotoana fohy. Nisy fampiresana teo amin'ny ministera dia misy olana ara-teknika no voalaza tao anatin'ny tsy nahafanana moka azy tao anatin'ny daty voatondra tokony talohany 3 oktobra. Aminy kosa izay fa ministera ngeza be ohatran'ny ministera ny fitatana sy ny tanambola sy ny teti-bola tsy tokony ho voalimité amin'ny resaka olana teknika amin'ny resaka informatika ao anatina fotoana mihoatra ny herinandro ka hoe tsy ahafahana zany mamoaka n'ilay teti-bola. Fa izay zany dia miangavy ary mitaky mihitsy ny famoahana n'ilay teti-bola mpanjakana amin'ny taona 2024 mba ho hitan'ny olom-pirenena satria ataoko hoe dingana efa tsara ilay vita teo aloha dia raha tsy endrika indray ny gouvernemanta sy ny ministera amin'izao raha mihemitra amin'izay fametrahana mangarahara eo amin'ny fitantanam-bola izay. Tsy afaka manao ny fanaraha-maso tokony atao rehetra anatin'ny teti-bola mpanjakana 2024 ny fiarahamonim-pirenena ankehitriny noho io fahatarana io. Maro anefa no tokony ho jerena anatin'izay. Ny ahay mantsy raha tsy hita le teti-bola tsy hita izay ametrahana satria tsika mila resaka amin'ny resaka hoe amin'ny resaka lafiny ara-teknika. Izany hoe hita mihitsy le teti-bola ao anatiny dia izay no zany vao manao fanadihadiana hoe ahoana ny fampitrahan'ilay teti-bola ity dia ahoana no mahatonga azy hoe makaiza sy makaiza amin'ny fitatahana ny ara-bozaka ho hitan'ny olom-pirenena hoe hatraizany
fametrahana ny lara-pahamena indray amin'ny taona 2024 iny ary inona na sehatrasa inona no eritreretina ampiasana ny volam-panjakana amin'ny taona 2024. Raha tsy ahivina ny talatalasa teo nandritry ny fivoriana ara-potoana faharoa tenen'ny anteny mera-pirenena ny tokony nandaniana ny lalàna amin'ny feny teti-bola-panjakana 2024 izay. Tsy tontosa anefa izany noho ny tsy fahatongavan'ny minisitry ny vola sy ny teti-bola. Fa iverenantsika ny mikasika ny fifidianana teo iny namafisy ny filohan'ny seni nandritry ny famoahana ny voka-pifidianana vonjimaika androany fa voaja ny fepotona nomenany seni ny kirakirana ny voka-pifidianana. Ny asa tao anatin'ny fangarana ny tsy fitanilana sy ny fahaleovan'ny tena tanteraka ny seni tamin'ny fikirakirana ny zotra-pifidianana na dia teo aza ny tsy fahatomombanana sy ny lesoka samihafa raha ny nambarany izy ireo hatrany. Raha avy hatrany izay fanampana zavan'izay. Ny fangararana dia nomena bana nandritra ny zotra-pifidianana ray manontolo fa ihany koa nandritra ny fikirakirana ny valim-pifidianana araky ny fetra tonono ny lalàna. Nosokafana no hitan'ny maso ivelany teo anaty solon-tenantsika mianakavy ny lisitra. Nazava ny fehi-kevitra azo ansoina amin'ny fifidianana ny lisitra misy amin'izao fotoana izao. Nampiahiahantsika ihany koa ny logiciel hitantanana ny voka-pifidianana. Naseho teto amin'ity efitrano ity izany logiciel izany mba ho hitan'ny rehetra. Mazava ihany koa ny fehi-kevitra fa azo hitantanana ny voka-pifidianana tsy misy fisalasalana ihany koa izany logiciel izany. Mikasika ny fahaleovan-tena kosa dia tsotra ny teninay izay rehetra tapaka dia vokatry ny fanapahan-kevitra 7 menaday sy noelinyelenina hevitra hafa. Eno avokoa ny fanakianana rehetra izay mitranga. Raisinay ampitoniana sy fitiavana avokoa reny satria entitsika manatsara ny hoavin'ny fifidianana eto Madagasikara. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray nilanja sora-baventy ireo mponina eny amin'ny komina Ambohidrapeto androany. Antony efa ho efa-bolana izao no tsy nisitraka rano fisotro madio ireo mponina ireo. Fanadihadiana entiny Albertin Ramialy Arivo. Mijaly rano fisotro madio amin'izao fotoana izao ny mponina eto amin'ny komina Ambohidrapeto mitatra amin'ny faritra manodidina. Efa ho efa-bolana izao no tsy manana rano fisotro madio ny mponina. Nidina an-dalambe ary nilanja sora-baventy noho izany ireto farany androany. Zao zany nietsiky ny eto Ambohidrapeto zao hitanareo zao. Fokon'olona amin'iray ny eto, vahoaka amin'iray ny eto. Ka ifehany dia zao tsy mahafapo anay fa teny ny tale generalany Jirama. Ny antony dia zao efa ho amatonany tsisy rano teto Ambohidrapeto. Nefany valiteny dia hoe tsy misy antitra le foto-gafikasy tsy mahafapo anay tompo zany fa inona ny vahaolana, inona no fiaraha-miasa azo atao fa izay vahoaka vonona an'olo-tena hiary asa amin'ny Jirama raha ohatra ka misy tolotana ilaina. Raha tsy esina ny lalan-dranonareo vonona ny vahoaka an'olo-tena zany satria efa mihoatry ny fefy le zavatra iaina amin'ny vahoaka eto. Satria avy miasa amin'ny hariva le vahoaka raha avy amin'ny enina mandeha tonga dia avy eo indray mandeha matsaka. Dia rehefa tonga any an-tsaha indray mandeha matsaka ritra le rano any an-tsaha. Dia sao dia mba tsy rarin'ny tsony tompo ho anareo izay tompona andraikitra sy mana anjara adidy eo anatin'ilay firenena. Raha ny fenitra iraisam-pirenena amin'ny fahazahoana rano fisotro madio, tsy tokony hihoatra ny 500 metatra miala ny trano fonenana no hakana rano ary tsy mihoatra ny 10 minitra. Ankoatr'izay, tokony hampiasa rano madio 520 litatra isan'andro ny olona iray. Tsy izany anefa no zava-misy eto Ambohidrapeto, tsy mahafapo azy ireo ny vahaolana ataony Jirama izay. Tsy mahafapo misy tokoa fa tsy mahafapo anay satria tsy ampy anay mihitsy raha rano ray siterna ve no aterina ho anna vahoaka efatra firy arivo ray kopy isan'andro anay zany misy atrano e tsy mahavato le izy tsy mahavany anay fa ny ilainay dia miditra miverina isa-tokantrano ny rano. Tokantrano mihoatra ny 100 no hita ao anatin'ity toerana ity. Takian'izy ireo araka izany ny iverenan'ny rano isa-tokantrano. Fampejiny dokavatra isika izao, orin'izay no anarana ny mikasika ireo sekoly vaovao amin'ny komina Masindray sy Somamana, eo ihany koa ny maresaka iraisam-pirenena. Raha avy hatrany izay dokavatra izay.
Même les moustiques les plus coriaces ne résistent pas à Catch. Grâce à son mode max, il est 2 fois plus efficace, même fenêtre ouverte. Légèrement parfumé pour plus de protection et de douceur. Catch. Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, ça feed que numéro 1 Malagasy. Dans mon quotidien, j'ai besoin d'Internet en permanence. Pour mes recherches, mes mails, pour être à la page des actualités, mais aussi pour communiquer avec mes amis. Et après une longue journée de travail, quoi de mieux que de se détendre devant la télé à regarder ma série préférée, tant qu'elle n'est pas occupée par le match de foot de mon mari ou les dessins animés de mes enfants. Tout ça grâce au Blue Line. Profitez de la box 4G Blue Line connexion illimitée et le décodeur Blue Line TV avec toutes les chaînes à partir de 169 000 arrières par mois. Même les moustiques les plus coriaces ne résistent pas à Catch. Grâce à son mode max, il est 2 fois plus efficace, même fenêtre ouverte. Légèrement parfumé pour plus de protection et de douceur. Catch. Farakiny bande-annonce teo iny dia mission impossible noronan-tsara ianao eto amin'ny Kolo TV any Oalina. Izany amin'iny fa nahazo lycée vaovao ireo mponina amin'ny commune Masindray noho ny fiaramientany vahoaka sy ny commune miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka no nahavitany izay fodrafitrasa izay raha ny fanazavana onona saina. Ny fiaramientana, ny fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny entina, izay no angadana ananana sy vinahitana izao fodrafitrasa eto amin'ny commune Masindray izao. Lycée voalohany eto amin'ny commune ity notokanany ity, ahitana hevitra 3 ary amin'ny perinasa manomboka ny alatsinainy ho avy izao, ianarandreo izay vao afaka ny fanadina amin'ny mpanjakana BEPC farany teo. Ny tetibidiny dia any amin'ny 7 tapitrisa any, nisy fandraisana anjaran'ny vahoaka eto amin'ny commune, ny commune ao anatiny dia nisy mpiara-miombonantoka maromaro atao ny région Analamanga, ny Asmada, ny Adrafance, ny Helvetas satria mampidirana rano ty toerana ty dia mianto fiara-miasa amin'ny Jiramaso izy ampidirana ny jiro dia feno koa ny zavatra ilaina momba ny fodrafitrasa eto. Noferana Oenipolo amin'ny titony ity satria hevitra 3 no vita. Fantatsika rehefa miditra klasy voalohany izy dia lasa manampy hevitra indray amin'ny première A, première D. Rehefa ny klasy famarana izy dia mbola manampy hevitra dia ny commune, ny ankizy ato amin'ny commune sy ny manodidina ny commune zany no betsaka tonga amin'ity lycée vaovao. Samy nankasitraka izao fahavitany ny fodrafitrasa izao, na ny mpianatra izay misitraka amin'ny vantana izany sy ireo ray aman-dreny. Ny hafanina dia tsy mitratra tokoa satria akaiky ny fianarana tsy mandeha tsy miampita rano intsony izay dia sady efa mandeha arabe foana ihany koa dia akaiky ilay izy moa ilay fianarana mahafinaritra ny tompony andraikitra ihany koa mahay mikarakara dia mahafinaritra be. Raha hitako amin'ny fahasahiranana taloha rehefa tondraka ny rano dia lasa mihodina amin'ny arabe dia lavitra be ilay lalana. Raha ohatra hoe miditra amin'ny 7 dia tsy maintsy miala amin'ny 5 sasany ao an-trano farafahatarany dia
lavitra loatra zany le lalana dia mitondra sakafo dia mirotoroto a dia amin'ny hariva ihany koa mbola lavitra lalana dia fa reraka vao avy any am-pianarana dia lasa sahirana zany amin'le fanaovana révision sy ny karazany. Tena sarotra ny arony zanako vavy matoso vavy tiry teny nanina no foana tiry amin'ny lycée tiry varazany tiry hitanao sarotra be hoana ety zany lisy rehefa naro ty zany zay dia faly be zay faly be zay satria fahasoavana sy fandofoana sy motra zao toko misy ary mbola tsy nisy nge zao mbola tsy nisy zao betsaka zany ny ankizy tafita tyty fa noho ny faharavirany toerana tery ambomanam-bola dia betsaka le ankizy mitapaka tenatenany amin'le fianarana ohatranay moa zany ny zanako lahy matoa zao afaka baka tany akadina andrina nampianarana hita hoe tena mazana dia mazana satria na dia fisaraha toerana amin'le ankizy fitezana azy dia tsy ara-dalàna misaotra ny mera aloha mba nahazo an'izao zay e fa na nitebotebosaina tamin'ny andro tao aloha izy tena any ambomanam-bola ny tsenenany. Itohatra ny asa fampandrosoana ao amin'ny commune Masindray, distrika Navaradrano ranambarany be ny tanàna trany, ny foto-drafitr'asa toy izao izay mariky ny tamberina andraikitra, ny fitantanana mangarahara ary tsara tantana. Fantokanana tamin'ny fomba ofisialy ny EPP ao Moratsiazo Somamanina, iray amin'ireo ivon-toeram-pampianarana mitazona ny laharana voalohany ao amin'ny distrika Miarinarivo raha ny tampafana no jerena. Vola mitetina fitapitrisy ariary ny tedi-bidiny fanatsarana natao tao aorian'ny fandalovan'ny rivo-doza nanimba ny efitrano fianarana. Fanadidina avy hatrany. Ankasitrana ray aman-dren'ny mpianatra ao amin'ny EPP Moratsiazo ny fanamboarana ny foto-drafitr'asa izay manara-penitra ao amin'ny sekoly. Taona maro zay tsy nisy fanavaozana ny EPP taorian'ny fahasimban'ny efitrano fianarana vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza teo aloha. Manantena ireo ray aman-dren'ny mpianatra fa hiatsara hatrany ny fianarana ao amin'io EPP io. Ny EPP Moratsiazo izay EPP voalohan-daharana hatrany ao amin'ny distrikan'ny Miarinarivo raha ny tahapahafahana no nijerena. Mahafinaritra ny fahitana ny zava-bita mahafinaritra toy izao eto amin'ny sekoly Moratsiazo dia ny manara-penitra ohatr'izao dia mahafinaritra na iray aman-dren'ny mpianatra. Manantena satria teto zany hatramin'izay raha mbola nisy mpianatra na nisy fanadinana teto zany mbola voalohany foana matetika aty amin'ny faritra manodidina. Izay no mantenaiky hoe mety mbo tsara mivokatra ho azy zanaka. Efitrano fianarana telo, toerana fivoahana misa telo, seza sy latabatra fianaran'ny mpianatra, birao mpampianatra, kit scolaire ho an'ny mpianatra. Ireo no nitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny alatsinainy 12 volana Novambra lasa teo. Miainga amin'ny sekoly ny fampivoarana eny fotony ary zava-dehibe ny fananana fahaizana mampahalalana. Manana tombony ireo mpianatra amin'ny EPP Moratsiazo hoy ny ministry ny harena anaty rano sy ny Jona izay zanaky ny faritra nandritra ny fandraisam-pitenenany. Manana tombon-daharana lehibe tokoa ianareo satria mba betsaka ihany ny toerana izay nilalovako teto Madagasikara. Fa vitsy ny mba manana ny hoe afaka misitraka foto-drafitr'asa manara-penitra toy izao tazako eto izao to. Any amin'ny faritra maro manerana Madagasikara dia tsy zarizary. Zaho raha misy rindrina efatra tsy mitafo akory aza indraindray. Ny tableau moa dia anarana fotsiny ihany fa na nitsaoka na ny lakile ampianarana aza tsy misy indraindray. Mijaly ny mpianatra eto Madagasikara. Raha ny fanazavana, mitetina 70 tapitrisa ariary ny teti-bidin'ireo asa rehetra ireo ao amin'ny EPP Moratsiazo, commune ambanivohitra Somamanina, distrika Miarinarivo. Fa mahery ny roetsy ireo sehatra tsy manara-dalàna eto Madagasikara ankehitriny, sehatra izay saika ironan'ny mpandraharaha maro nefa tsy miantoka velively ny tombotsoan'ny mpiasa ao aminy. Ilaina araka izany mifanome tanana amin'izy ireny, hoy ny avy ao amin'ny vondrona orinasa tsy miankina iray, izay anisany mitondra sosikevitra ho any ireny sehatra tsy manara-dalàna ireny. Mampiona Rakoto Arsan. Zava-dehibe ary miantoka ny hoavin'ny mpiasa iray ny fidiran'ny sehatra iray ao anatin'ny ara-dalàna. Mbola lavitra nefa niezaka raha ny antotanisa ho any eto Madagasikara, hoy ny avy ao amin'ny vondrona orinasa tsy miankina iray. Mahery ny roetsy izany ankehitriny. Formel ho izy tsika. Dia misy ifandraisany amin'ilay orinasa ihany koa io. Satria rehefa informel ilay orinasa dia tsy afaka misitraka an'ilay zavatra izay azo anampiana azy amin'ny maha orinasa izay ohatra hoe itrosa volany amin'ny banky. Satria raha mahalala fa ny manao orinasa zany tsika gasy zay aloha ny olana ray tsika tsy dia tia
mitrosa nefa rehefa manao orinasa zany matetika mila mitrosa atsika satria amin'ny voalohany misy fitaovana vidiana misy trano faina lokoina amboarina araka izay itiavantsika azy. Mila fanomezana tanana ireny sehatra ireny fa tsy azo jerem-potsiny ho iatrana izy ireo raha tiana ny ampiena io ta io sy ho fitsinjovana ny mpiasa madinika izay tsy afa-manoatra sy tsy mana-tsafidy noho ny asarotam-piainana. Ka ny olana hita zany voalohany aloha betsaka loatra le olona matahotra an'le ataontsika hoe miditra amin'izay formel zay. Matahotra voalohany matahotra satria tsy azony tsara ny fomba fiasany hetra zany. Hoe sao dia miditra ao zay dia misy vola be tokony alohanay. Dia reny zany ezahanay azavaina tsikelikely hoe io misy zavatra atao zany misy fetrany eo zany hoe tsy afaka tonga amin'izao fotsiny ny hetra fa misy calcul na misy kajikajy ataony ohatrinona ny vola miditra aminao dia ohatrinona ny vola navoakanao dia ohatra amin'iny tombony azonao iny misy ampahany alohanao tsy fateramenao amin'ny fanjakana taolo fa roapolo isanjato ohatra. Efa betsaka ireo vondrona orinasa tsy miankina ankehitriny no mampaneno lakolosiny amin'izany. Hatreto anefa mbola tsy mihoatra ny 550 ny isan'ireo sehatra voasokajy ho manaraka ny afenitry ny ara-dalàna eto Madagasikara. Ambonita ny voan'ny aretina diabeta eto Madagasikara ankehitriny raha ny nambaran'ny mpitsabo iray ao amin'ny Amadia. Antony indrindra nisy ny hetsika fampahafantarana sy fitiliana mamaimpoana ny aretina diabeta izay natao androany ho fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny aretina diabeta izay karakarain'ny Lions Club. Ravetrany ny fanadihadiana. Aretina iray anisan'ny mbola tsy misy fandraisana an-tanana ny aretina diabeta eto Madagasikara. Raha ny zava-misy anefa ny 400 ny malagasy no efa voan'io aretina io ankehitriny ary olona ray isaky ny 7 sekondra no maty vokatra izany maneran-tany raha ny tatitra avy ao amin'ny OMS. Raha ho an'ny diabeta manokana dia azo lazaina hoe lafo ny fikarakarana ny olona voan'ny diabeta. Izay no mahatonga ny Lions Club International manampy dia manoro hevitra. Misy fitenena antsika hoe aloha misoroka toy izay mitsabo diabeta zany azo sorohana tsara amin'ny fomba fiainana manontolo mihitsy. Androany fa 17 Novambra no andro maneran-tany ho an'ny ady atao amin'ny aretina diabeta. Nanamarika izany ny fikambanana Lions Club manerana amin'ny Madagasikara ny maraina io ho fanairana ny tompon'andraikitra amin'ny tokony andraisana an-tanana ity aretina diabeta ity tamin'ny alalan'ny hetsika diazone. Androany zany atao hoe hetsika diazone. Diazone dia nokarakarainy zone 13, 31, 32, 33 ny rahanay ny entana ankalazanay ny andro maneran-tany ho an'ny diabeta. Ity no andiany voalohany fa tsy hijanona amin'ny andiany voalohany izay fa hotohizanay re izy. Betabe ny zavatra mitranga eto izay manodidina ny diabeta rehetrarehetra fa ny izay mitranga eto rehetrarehetra izany dia maimaimpona daholo. Ankoatra ny fizaham-pahasalamana maro isan-karazany, isan'ny nisongadina tamin'ny hetsika natao ny fitiliana diabeta maimaimpona. Tonga maro ny olona liana amin'ny fizaham-pahasalamana. Olona misa 540 atao fitiliana no tanjona tao anatin'ny hetsika. Izany amin'iny fa ho any amin'ny distrikan'ny Kongo isika ao anatin'ny fandarana lalina eto amin'ny Kolo Tv rampitso alahady fa 18 ny volana Novambra amin'ny fitora ariva. Izay iresahana ny fomba mampanao vitsivitsy mampiavaka ny foko Antanala. Maro amin'ireo fomba mampanao fa iny no mbola voatazona ankehitriny. Raha aviatrany ary ny santionany amin'izay. Manana ny fomba mampanao sy ny kolotsaina mampiavaka azy ny faritra misy ny foko Antanala. Ireo fomba ireo izay mbola voatazona hatramin'izao na eo aza ireo tsy maintsy nilaozana noho ny fivoaran'ny teknôlôjia sy ny fanatotoloana. Karaha mivoatra zany ny tany dia mova kelikely fihesika dia ohatran'izay zany ny fitondràna. Ka misy zany mba ny azo sintonina fahizay, misy ny sasany dia efa tafapetraka zany sy avy koa ny sasany. Dia ohatran'izay dia noho ny fivoarana zany. Misy mifanaraka amin'ny fivoarana sasany dia mipetraka ao. Dia ohatran'izay zany ny fandehana. Re tanora ne zany ka natao mpanjaka tanora megna tsy izy hitondra an'itoy na megna tsy izy amboatra an'itoy, megna tsy amboatra an'itoy. Ka ary tsy ampisasaka anazy amin'izay, ny fitafiana lafo vidy arakiny. Dia mba tehitafy dia bako nenareo sary io zany mitatao fa avelany toy. Izay ne mahatonga an'io. Nefa izy misy miverina ihany. Ireo mianatra agny moa mianatra filozofia tadiavina hadiadiana manjoko ny fomban-drazana efa lasa. Ko nataonareo zao. Lafin-javatra maro iainan'ny fiarahamonina no ahitana fanontaniana saribahany
na eo aza ny fivoarana sy ny fanatotolonana amin'izao fotoana izao. Lafin-javatra maro ihany koa ny manandanja ka mahatonga ny foko tsirairay avy hitazona ireo lovatsofina avy amin'ireo razambe tany aloha. Na izany azy, nisy ny ezaka natao nahatonga ireny fomba mampanao ireny mbola ho voatazona hatramin'izao. Nametraka rindra sy filaminana ary fampifezana teo anivon'ny fiarahamonina ny fanajana ireo rafitra sy fomba mampanao ary nampiray ny mpiarahamonina. Azo atao ny mampandroso ny fiarahamonina sy ny faritra ary ny firenena iray manontolo raha misy ny fanajana ny sotoavina. Everiko ary inoko fa zay ny tena marina. Voalohany indrindra tsy maintsy mandray andraikitra ireo mpitondra radrazanareo ary tsy maintsy misy ny atao hoe compréhension mutuelle spirituelle, mifakahazom-po, mifakahazo ny saina mivoaka hoentina. Ka raha izay no mipetraka mety ho azy mpampandroso. Aminay société civile tsy liany hoe miara-panjakana loatra ny jerena fa le fikarahamonina misy. Afaka mifampiaino ary miara-miasa araka izany ny mpitondra fanjakana sy ny mpitondra ara-drazana ahafana mametraka filaminana eny anivon'ny fiarahamonina, hampandroso ny firenena. Arena ny fananana fomba mampanao samihafa eto Madagasikara, ka na eo aza ny fivoarana sy ny firoborobon'ny teknôlôjia, anjarany tsirairay no mikolokolo sy mitazona azy ireny. Niezaka nampita ny fomba mampanao tamin'ireo taranany ny ray aman-dreny be tany aloha, ka anjarany taranaka teo aoriana no mandray sy mitandrina izany tsy ho faty na ho very. Eo amin'izay lafiny kolotsaina izay hatrany, mila verina ho an-tsainy maro ankehitriny ny fanomezan-danja ny kolotsaina malagasy amin'ny alalan'ny mozika, hoy ny eo anivon'ny CNM na ny Conservatoire National de Madagascar. Antom-pisian'ny sekoly fampiofanana manokana ireo mozika malagasy izay iarahana amin'ny Ministeran'ny kolotsaina. Fanadidina entiny Mampiona Rakotoarsan. Saika variana mirona makany amin'ny mozika moderna na manaraka ny mozika ny fanatotoloana avokoa ny akamaroan'ny olona ankehitriny. Ny malagasy anefa izay manana ny mozika mampiavaka azy ary manana ny akantony. Ilaina ny miverina ifotony manome lanja azy io raha ny nambaran'ny tompona ndraikitra eo anivon'ny CNM na ny Conservatoire National de Madagascar. Sehatra muzika eto amintsika dia takona tokoa ny tena hoe muzika variana amin'ilay hoe muzika fanatotoloana ankehitriny ny olona zao. Fa zay mahatonga mba hoe ilaina le mba verina ifotony aloha mba azahoana an'le tena hoe muzika indrindrindra fa muzika malagasy. Fampianarana ny mozika malagasy no isan'ny ahafana manome lanja ny gadona misy eto amintsika. Ny mozika ianarana eto zany ny piano zany, ny gitara, ny valia, ny flûte, ny sax, ny clarinette, eo koa ny flûte traversière, misy koa ny valia, dia misy koa ny valia marovana, dia misy ihany koa ny jejo voatavo. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny maraina teo ny taom-pianarana mozika ho an'ny Conservatoire National de Madagascar, sehatra ara-panjakana natao any rehetra amerenana indray ny lanjan'ny soatoavin'ny mozika malagasy. Izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy namarana ny fampahalalam-baovao antsika tamin'ny ity anio ity. Ankehitriny ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.
Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanoltrano teo ny fampalalamba vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanoltranao teo ny fampalalamba vaovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.